Miarabana ndray manaraka ny météo mizao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zanabolana efa manomboka miarava aloha zany ilay rindraona na zany zany ny raona niaraka taminy kosa de mbola mitoetra ho an'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara sy ny ilany atsinanana amin'ny havoatany. Mitoy ihany koa ny oram-baratra izay ateraky ny zone de convergence intertropicale any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny manoloana an'izay dia mety anatombo hatrany ny rotsakorana any amin'ny fahatry Sofia sy Dianaka mbola manan-keratra zany ny fampitandremana noho ny abetsahan'izay rotsakoran'izay hatramin'ny rapitso ho an'ny fahatry Sofia sy ny fahatry Diana mety tonga hatrany amin'ny 5.0 mm moa ny rotsakorana andrasana ao anatin'ny 420 ora. Ny ambiny kosa indray raha iverenana amin'ny ankapobeny ny mety hoforoana atao anatin'ny 3 andro dia somary mikisaka ho an'ny ilany andrefana kosa indray aloha zany ny rotsakorana izay amin'ny tapakandro ariva no tena ahitana azy miverina maina arak'izany ny andro raha ho an'ny voatany. Ny maripana vovinavina ihany koa dia mety miverina miakatra tsikelikely indray zany ny maripana raha ho an'ny voatany sy ny ilany atsinanany nosy iny manomboka ho an'ny rapitso izay hatrany. Toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina dia misy hatrany ny orana amin'ny morotsiraky ny fahatry Sofia, ny fahatry Diana ary ny fahatry Boeny mandraona ihany koa ny andro ny fahatry Sava Ambatsoa sy Analanjorofo ary ny any amin'ny fahatry Melaky. Ny ambiny kosa dia tombana mandraona vitsy na mety misy raona mitsokotoko indraindray ny ambiny amin'izay rapitso izay ho an'ny rapitolakandro dia mbola misy hatrany ny orana tandrifin-drahona mety ray kotrika ho an'ny fahatry Diana sy ny fahatry Sofia. Mitoetra ihany koa izay ho an'ny fahatry Boeny ny any amin'ny fahatry Melaky, ny ilany andrefana amin'ny fahatry Bongolava sy Betsiboka ary ny ilany andrefana amin'ny fahatry Vakinakaratra mety ahitana tandrifin-drahona ihany koa ny atitan'ny faritra atsimo mandraona amin'ny ankapobeny ny andro raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 4 ka hatramin'ny 7 degré celsius ho an'ny avoatany. Misy fiakarany izay raha toka efa tafidina hatrany amin'ny 2 degré celsius ny maripana tany amin'iny fahatry Matsiatra ambony iny. Ho an'ny morotsiraka atsinanana kosa indray 7 ka hatramin'ny 20 degré celsius mafana hatrany ny andro ho an'ny fahatry Melaky izay tombanana tafiakatra hatrany amin'ny 7 degré celsius ny maripana ambony indrindra amin'izay andro ny rapitso izay. Ho an'ny talata dia mbola mitoy hatrany ny rotsakorana any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iray manontolo voakasika an'izay fahatry Sofia, ny fahatry Boeny, ny fahatry Betsiboka, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Morimania, ny any amin'ny fahatry Melaky sy ny atitan'ny faritra atsimo andrefana sy Menabe. Mahazo an'izay ihany koa ny ilany andrefana amin'ny fahatry Matsiatra ambony sy ny faritra ny Iorombe ary ny any amin'ny faritra Anosy sy ny atitan'ny faritra Androy. Ny ambiny dia mahatrany raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny talata izay misy afidinana kely indray aloha zany ho an'ny fahatry Matsiatra ambony iny satria dia eo amin'ny 5 degré celsius tsy miova kosa na Lamanga sy Vakinakaratra. Ny any amin'ny morotsiraka atsinanany Nosy ihany koa dia misy fiakarana kely izay maripana izay indrindra ho an'ny faritra Anosy, ny any amin'ny faritra Vadivavy sy ny any amin'ny faritra atsinanana miakatra hatrany ny maripana raha ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny satria dia misy hatrany amin'ny 4 degré celsius hitantsika any amin'ny fahatry Melaky ary 30 degré celsius kosa ho an'ny fahatry Boeny. Ny toetry ny androntsika ho an'ny andro ny alarobia mbola mitoetra hatrany ny orana tandrifin-drahona any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Hitantsika any amin'ny fahatry Melaky, ny fahatry Bongolava, Itasy, ny ilany andrefan'ny fahatry Vakinakaratra, Morimania, Matsiatra ambony sy ny fahatry Iorombe. Mitoetra ihany koa izay ho an'ny atitan'ny fahatry Menabe sy ny faritra atsimo andrefana. Mitoy ihany koa ny orana any amin'ny fahatry Sofia sy ny any amin'ny fahatry Diana. Ny ambiny moa dia maina ny andro raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny alarobia izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany. Tsy izay misy fiovana goavana kosa raha ho an'ny morotsiraka raha ny any amin'ny ilany atsinanana dia eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana dia mbola mahatratra any amin'ny 4 degré celsius ny maripana hitantsika any amin'ny fahatry Melaky. Izay ny meteo tamin'ity an'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma.